Mandrakizay fiandiananao, mandrakizay ny fanjakanao, ho mandrakizay Andriamanitra ny fanapahanao, mandrakizay ny fanapahanao androany. Tia hiditra sady zay amin'izany fanjakanao maharitra mandrakizay zany. Efa ao anatin'izay fa tena tia hiaina sady zay. Tia atsapy zay Andriamanitra, tia atsapanao ny fananay. Tia hitanao misimisy zay, tia hita ny voninahitra ao zay. Ampahitao ny voninahitra ao zay Andriamanitra. Ampahitao ambarao aminay ny tenanao Andriamanitra. Ianao ilay teny velona, ianao ilay fiainana, ianao ihany no fiainana. Miondrika sika figonana fotsiny miondrika anatreha, ndao hiondrika anatreha, ndao mivoninahitra, ndao ankalaza ilay Andriamanitra, ny Andriamanitra rehetra.
Masina ni voari, Masina misandratiana, Masina majakizai ni uronawe. Ripanzakana Masina Rajizayana Masina Majakizai kami fandi kami sa ihiramu manilai sanaku repine fandi kuat sireza kurua ihiramu manilai sanaku.
Luka 2:7 ka hatramin'ny 10 tovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka niangona ka nanantona azy ny olona avy amin'ny isa-tanàna dia nanao fanoharana hoe izy nivoaka ny mpamafy hamafy ny vo ary raha namafy izy ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana ka vohitsakisany ary dia lany ny voromanidina ary ny sasany dia voafafy teny ambonin'ny vatolampy ary raha vao naniry izy dia nalazo satria tsy nisy mandomando ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo ary ny tsilo miara-naniry taminy dia nangeja azy ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia naniry ka namoa zato eny ary rehefa nilaza izany izy dia niantso hoe izay manantsofina hoentiny ainy aoka izy hiay ary ny mpianany nanontany azy ny amin'ny hevitra izany fanoharana izany ary izy ianareo no navela hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa amin'ny olo-kafa dia fanoharana no atao mba hijery izy fa tsy ahita ary are fa tsy ahafantatra. Isaia 4:9. Koa izao no hevitry ny fanoharana. Ny vo dia ny tenin'Andriamanitra. Ireo teny amoron-dalana dia izay mandre nefa avy ny devoly ka manaisitra ny teny ao am-pony fandrao ino izy ka hovonjeny. Ireo teny ambonin'ny vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny amin'ny hafaliana nefa tsy manapaka ireo fa mino vetivety any ko amin'izay andro isehon'ny fakapana dia miemotra izy. Ireo teny amin'ny tsilo dia izay mandre fa noho ny mandeha izy dia voageja ny fiahiahina sy ny arena ary ny fahafinaretan'izao fiainana izao ka tsy mahavanim-bo. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina no tsara dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Zany ary ny teny tompo soratsika izy manome atsika an'izany teny masina izany. Tompo manafatsavasady any anatin'ny fonay misotranao izay ny anaran'i Jesosy. Amen. Tenim-panafahana kely ho an'ny ilay resaka andresahako teo. Aoka tsy ho fanamelohana no andraisantsika azy. Raha ohatra ka tena ozy izy tsy afaka mihitsy ahako ny asabotsy noho ny asa sy ny andraikitra izay ataonao dia ozy izy tsika hoe mbola omeny fotoana ny ianao ary ny etaeta no voalohany indrindra. Ahoana ozy izy tsika le hoe mangetaeta ny angetaeta eo ny fanombohana fa tsy fanamelohana kory zany raha ohatra ka hoe tsy afaka ianao fa ozy izy ahako hoe raha manana fotoana ihany dia daolanina amin'ny fanjakan'Andriamanitra eo an-tranon'Andriamanitra ihany koa izany. Raha omena ny lohateny lay fampianarana raisitsika androany dia hoe tany tahaka ny ahoana ianao izao. Dia tiako atao anaty fonoteny hoe maniry ho tany tahaka ny ahoana ianao anatin'ity taona ho vakivakitsika ity. Raha hamakivaky an'ity isika dia fa lasa sahady ny alahady anankiroa, alahady 50 no ananatsika. Ary ao anatin'izay alahady 50 zay dia tena hoe tombotsoa 50 ahafahanao mare ny tenin'Andriamanitra, mare fampianarana izay angatahana amin'Andriamanitra tena hoe ho salama bebe kokoa hatrany. Manana tombotsoa ihany koa isika hifanerasera amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Raha avy nifanerasera bebe kokoa tamin'ny olona izay mety tsy manana an'Andriamanitra, izay iritsika ho tratrarina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia averiko an-tsahatrany hoe ny fiangonana ny toerana dia toerana nomanin'Andriamanitra ho fanaovam-pianatra. Tsika eto zany tsy hoe manangon'olona ho mpiditra am-piangonana, mora be zany. Ary ireo olona mpitory ny filazantsara ny fahombiazana toko hoe entre guillemets le hoe filazantsara satria tsy filazantsara akory izy poly na ny fanohitra amin'izany le hoe filazantsara ny fahantrana na ny filazantsara ny fiverenana any amin'ny
racine jios na ny racine hoe ny mahagasy sisa dia mahasarika olo izy rey satria filazantsara amin'ny nofo mameno anytiany nofotsika ity mampahazo aina nytiany nofotsika ity lesona anankiray anisan'ny tiako iraikitra amin'ny zanako ny nozarako tamin'izy rozokina tamin'ny roherinandro zay miainana nyity taona vaovao ty dia le hoe eo amin'ny toerana tsy mahazo aina foana no isin'ny fitomboana eo amin'ny toerana tsy fahazona aina foana no isin'ny fitomboana dia izay ilay filazantsara marina dia io lay mamono an'ilay fiezahany nofotsika rehetrarehetra satria Andriamanitra izy tena nanao ny zavatra rehetra ho atsika tsiraray avy ao anatin'izay ary eo anatin'ny fiangonana toerana no nataon'Andriamanitra ho fanaovam-pianatra mety ela ozy izy tsika fa ny fiarahantsika eto le isaky ny alady na ny farafaratsy le isaka alady dia manam-piavin'ny tompo sady zany miaraka eto foana tsika ary eo ny toerana hanaovam-pianatra zay miresahan'ny soratra masina sy planin'Andriamanitra hitantsika eo anatin'ny soratra masina ny mpianatra matso ao anatin'izay raha teo mpianatra matso ianao dia manao zay hitahirizana reny arem-panahy ireny mahita hapo eto olona maro samihafa mandray noty amin'ny telefôna amin'ny boky amin'ny baiboly sy ny sisa zavatra tena tsara zany miezaka manao zay fomba rehetra hitahirizana aloha arem-panahy ny mpianatra matotra ary tadidio fa raha tsy matotra ny 12 lahy tamin'ny mahampianatra an'izy ireo dia tsy nanana ny testamenta vaovao isika fa izy ireo rehefa mianatra dia notahiriziny ireo tao amin'ny fony izy ireo ary fantatsika tsara fa i Maria ihany koa tamin'ny zavatra rehetra nitranga teo amin'ny fiainan'ny fanompoan'i Jesosy na teo amin'ny fiainany manokana na tamin'ny asa fanompoana ny alana tamin'i Jesosy dia eo anao zay soratra masina Maria dia nitahiry izany rehetra zany tao am-pony dia izay natonga ny afiantoka hoe ny lioka ohatra dia anisany mety nanadiady any Maria nafahany nanoratra ny filazantsara araka ny lioka Jaona ihany koa zay teo akaikiny teo dia asika antoka fa mety anisany nanontany any Maria ny amin'izay zavatra nitranga rehetrarehetra afahany nanoratra an'izay zavatra tokony hosoratana ao anatin'izay rehetrarehetra zay amin'ny kely isika sotra indrindra sitotsy ao anatin'izay hoe matsotra ny mpianatra dia manana ihany koa ny fanahy masina zay mpampatsiahy tsara indrindra araka Jaona 4:20 andiny 5:20 ny fanahy masina ilay ampianatra ampatsiahy zay nampianaran'i Jesosy Kristy an'ireo mpianatra dia izany ihany koa nananantsika satria nanomboka teo amin'ny Pentekosta dia démocratise nomena ny olona rehetrarehetra zay mino an'i Jesosy Kristy ny fanahy masina dia io fanahy io mampianatra atsika tsy mampatsiahy atsika fa isika ihany koa manampy ny tenantsika amin'ny alalan'ny fitahirizantsika amin'ireny arem-panahy ireny ijeryty andalana anankiray ity isika miresaka fanoharana Jesosy ao anatin'ilay izy naka fanoharana izy ny fanoharana dia parabola tsy haiko ny fanoratana anazy fanononana anazy amin'ny teny grika fa io parabola io mihitsy amin'ny teny grika ny para dia midika hoe eo anilana hoe manakaiky ary ny baloha dia midika hoe mametraka raha raisika fezika izay le hoe fanoharana izay dia fampitahana zavatra anankiroa mifanakaiky azava-indrindra ary ny an'i Jesosy ny fanoharana ny raisiny dia tantara kely izay nampiasainy hitondrana fahamarinana ara-panahy lalina avy amin'ny fiainana andavanandro no nakany an'izy ireny mba ho mora takatra amin'ny akabeany fa rehefa mijerytsika ao amin'io andinitsoratra masina le rahantsika namaky io dia mampiasa mihitsy aby Jesosy ny fanoharana mba hahatonga ny olona tsy azo an'ilay izy teo izy ianao hoe ahoana koa ary zany Jesosy zany ahoana koa ary zany ataon'i Jesosy zany milamina mitsika fa misy antony mahatonga an'i Jesosy manao an'izany rehetrarehetra zany nampiasain'i Jesosy ilay ny fanoharana ireny tena hoe andrainy attention atsika iraikitra ny anatin'ny saina mora tadidiko kokoa mantsy ny kisarisary an-tsaina na tantara kely noho ilay hoe fampianarana mivantana fa nampiasainy ihany koa nefa reny fanoharana ireny mba ampiasa saina ny mpandre misy olona ao anatin'ilay mandre
zay natokan'Andriamanitra hahalala bebe kokoa, dia miasa bebe kokoa ny sainy ary liana te hafantatra izy dia manaraka ny fampianaran'i Jesosy Kristy rehefa avy eo. Miresaka zavatra mampieritreritra ozy izy ahako isika Jesosy ao amin'ilay 10:10 hoe ianareo izy no avelako hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa amin'ny olon-kafa dia fanoharana no atao mba hijery izy fa tsy hahita ary are fa tsy hahafantatra. Nojerentsika aloha dia le hoe navela hahalala ny zava-miafina ny mpianatra ary isika mba mpianatra matotra antsika amen dia navela anan'izay tombontsoa izay hahalala ny zava-miafina mahitsy tsotra ary nazavay tamin'ny reo mpianatra ireo rehefa lasa ny olona rehetrarehetra ny 120 ka hatramin'ny 520 zay tena hifantoha antsika rehefa avy eo. Fa ny hafa dia avelantsy ala manome fanamba ny fisainantsika zany satria ny fisainantsika dia hoe ataovy mitovy daholo raha ngaha tokony ataon'Andriamanitra mitovy daholo fa zao any Andriamanitra aoko Andriamanitra, Andriamanitra manao izay tiany atao mpanivonay ary sika aoka olona dia tena olona manaiky azy. Amen. Na tiatsika na tsy tiatsika mbola tiako foana no miteny an'izay hoe na tiatsika na tsy tiatsika dia tsy maintsy ho betsaka ny olona very. Satsany tsy maintsy ho betsaka ny olona very. Ary ny tena izy ara zasy anao zay ny filazantsara zay zasy anao ane ka tsy mendrika ny vonjena kory fa ny tena mampitonga gaga no anatin'ilay hoe olona rehetrarehetra zay misy tokony ho very daholo tena asian'Andriamanitra asy anao vonjena zay ny isan'ny mahagaga zay ny fahasoavana mahagaga mampahagaga mampitonga gaga amin'ilay fahasoavana hoe tokony ho very daholo tsika rehetrarehetra satria samy nany avokoa fa nefa mbola nasiny vonjena ihany dia tena mampieritreritra hoe ianao manokana navelany ahalalany zany mystera izany izany mystera ny fanjakan'Andriamanitra izany ary mampisaotra an'Andriamanitra izany. Ny fanoharana ihany koa raha mbola hiresaka an'izay fanoharana izay ako amananako azy dia sivana ho an'izay tena miaina sy modimody miaina. Ny tena miaina na hoe aktiva mianatra an'izany tsika ho an'ny mpivady le miaraka eto misy amin'ny fifampizarana atao anatin'ny fifampizarana dia le hoe lay active listening le hoe fiainona marisika zay nga manendikako azy loa adikako azy amin'ny teny malagasy fiainona marisika tsy hoe miaino fe miaino fotsiny fa miaino mba halala ary rehefa misy zavatra tsy azo dia hoe manontany ianao ary raha ohatra ka tianao ho azo tsara le izy dia afaka ny miteny ianao hoe raha azoko tsara zany ny tianao atongava na amin'ny alalan'le zavatra ny teninao teo dia izao dia mpiaino marisika tena ohatr'izay izy. Fa ny mpiaino ny modimody miaino dia enona fiainona eny fotsiny ary zany any koa ny zavatra faharoa nampianariko an'ireo zanakireo tamin'ity tontiala veribery foana hoe mametra fanontaniana rehefa misy zavatra tsy azo fa aza miaino fe miaino fotsiny ihany. Ny sivana nampiasan'i Jesosy dia ho an'ireo izay tena hiaino marisika dia andalina te halala bebe kokoa izy dia tahaka ny mpianatra zao tena mpiaino marisika fa reo olona miaino fe miaino fotsiny nga misy ny raharahany izy fa reo mpianatra manontany ny 5 hoe inona ka dikan'izany ambarao anay dikan'izany mpampianatra dia nao jerentsika le fanoharana zay ny teboka faharoa ny fanoharana ny voalohany teboka faharoa dia lay fanoharana ao ny 15 ka hatramin'ny 19 dia jerentsika miara-mijerysika nivoaka ny mpamafy hamafy ny volo ary raha namafy izy ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana ka vohitsakitsaka ary lamin'ny volo manidina ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny vatolampy ary raha vao maniry izy naniry izy dia nalazo satria tsy nisy mandomando ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo ary ny tsilo niarana ny taniny dia nangeja azy ary ny sasany voafafy teny amin'ny tanitsara dia naniry ka namozatra eny ary rehefa laza izany izy dia niantso hoe izay manatsofina ao hoentiny aina aoka izy hiaino le iaino resan'ny tompo eto dia niaino fiainona marisika. Miresaka mpamafy voa izy miresaka voa izy miresaka karazana tany samihafa izy inona ny resahana tany amoron-dalana tany vatolampy tany tsilo ary ny tany tsara ho antsika satria efa nomena fanalahidy isika
dia mahafantatra mazava tsara me mazava amintsika rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra sika satria mamaky tsy mijana eo amin'ny andininy fahavalo fotsiny sika fa mitoy isika ka hatrany amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo fa ny olona nandre tamin'izany fotoana izany dia ozy izy ny olona hoe atirangata inga teniteny foana ina koa zany zao nidiran' izany hoe resaka mpamafy dia vo dia karazana tany ina nidiran'ny vitsika amin'ny petrôly fa ndao mijerentsika le mitepika fahatelo satsika zao dia le fanoarana no hazavaina ny voa dia ny tenin'Andriamanitra mazava be izy voalaza ao maro endrika ny fanehoana ny teny ao amin'ny soratra masina efa mandalina bebe kokoa isika dia mahalala hoe rano ohatra noarina amin'ny rano ohatra ny tenin'Andriamanitra noarina ao amin'ny fanino ny tombotro sy fanazavana lala noarina tahaka ny tantely ao ambava mampihiratra ny olona izay efa mitsirepirepy ny tenin'Andriamanitra ary Jesosy izy tena amin'ny jaona fafito ambin'ny folo dia fafito ambin'ny folo dia milaza fa ny tenin'Andriamanitra dia tahaka ny fahamarinana tokoa ny tenin'Andriamanitra fa ny teny ihany koa dia tena voa tsara indrindra tokony hitomba ao amintsika araka ny hitantsika atao anatin'ity andalana ity tsara indrindra satria nahoana satria izy tena ny Andriamanitra no nifidy ary nanome ny teny fanomezana tsara rehetra dia avy aiza izy ny soratra masina avy any ambony ary ny teny dia avy amin'Andriamanitra izy tena ary tsy nomeny fenomeny fotsiny ny teny fa nomeny miaraka amin'ny tanjona mazava tia ny atongavana ao anatin'izay izany natonga ny Paoly milaza ao ny Timoty faharotoko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra ina zany no dikan'izay ny teny avy ao amin'ny testamenta taloha tamin'ny Paoly nanoratra ny olo zany dia ny teny avy ao amin'ny testamenta taloha mifantany miresahany amin'ny olo hoe ny teny rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra fa isika amin'izao fotoana izao rehefa mamaky an'io dia ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao dia mahasoa atsika ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanetsiana izay diso fi zany zay ny asa amin'ny teny ao anatin'ny izay mahavoa tsara indrindra anazy zay ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanetsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana dia ireo boky 9 rehefa antany an'izay da fara milina mititony ity dia mba mahafantatra daholo tsika or tanora isany aza manao zay mamenatra mba ifatory an'izany ihany ahako aloha mba samy manoratra nareo amin'ny telefoninareo 9 tokony boky tenin'Andriamanitra soratra masina 9 ny testamenta taloha 7 ny testamenta vaovao mpanoratra eo amin'ny 70 eo no nanoratra azy ary vanim-potoana 500 teo eo no nanoratana anazy kontinanta anankitelo teo eo no nanoratana anazy fa zay soratra rehetra izany hoe ny teny rehetra dia voa tsara vao fantin'Andriamanitra ho fandresen-dahatra ho fampianarana ho fanatsiana izay diso ho fitaizana ho fahamarinana mba hanino io ilay tanjona amresahako teo mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona amin'ny asa tsara rehetra zany hoe zasy anao zany nataon'Andriamanitra ho vonona ho amin'ny asa tsara rehetra io teny izay tsara indrindra resahako io ilay voa tsara indrindra fafin'Andriamanitra amintsika tsiraray avy toko amin'ny ankapobeny dia marina teninao no fahamarinana jaona 17 vao resantsika teo inona dikan'zareo marina tsy misy diso io tany amin'ny fanoratana anazy tamin'ny nanomezan'Andriamanitra anazy tamin'ireo mpanoratra 7 teo eo dia tsy misy diso ny mety misy fahadsoana dia tany amin'ny fandikana fa miezaka nefa antsika amin'izao fotoana izao mijery sy mahafantatra bebe koa ny fahamarinan'ilay izy amin'ny fiverenany amin'ny fahamarinana anatin'izay fanoratana anazy fandikana anazy ho amin'ny teny azon'ny olona tsiraray avy zay ampy io tenin'Andriamanitra io amen vo tsara indrindra mazava ho azy ampy zany ampy alalantsika izay tokony ho fantatsika ny momba an'Andriamanitra voalohan-drindra izy ny olona sasany zay io baiboly io ka taratasy mpitiavana ho asoanao eny le olona le somary le romaromantika miaraka amin'ny Jesosy reny moa zany mety mba mahafinaritra anazy aloha maheno kely an'izay fa ndao hitombo bebe kokoa tsia tsy taratasy mpiavana ho anao fa taratasy ho fampahafantaran'Andriamanitra ny tenany
zay nitanjona anisan'ny voalohany anatin'izay dia reo hitatsika rehetrarehetra reo ihany koa nitanjona fampianarana fanendresen-dahatra fanitsina zay diso fitazanao fa ihany koa mety mahatsapa fitiavana ihany koa ianao ao anatin'ilay taratasy nosoratan'andriamanitra fa izay ampy alalatsika zay tokony falatsika momba an'andriamanitra momba ny famonjena ambarany soratra masamazavatsara zany ny fiainana mifanaraka amin'izay famonjena nomeny zay ambarany soratra masina ihany koa izany no ke amakytsika ny amin'ny korintiana voalohany toko fatelo andininy fahaenina ny ankizy koa zao nampianarina ian'ilay mamalija rokoko kaefiko tesitesy timitimidity fietsapepe jajajajo hoa ezaka hira zay azy zao avindrendrerina hira vetivety avindry alefa aloha le mamalija alefa Mamalija kokoko kaefitko testes timtimtit pieta pepe zazazazua korintiana to voalohany andiny fatelo ka hatramin'ny fahaenina misaotra betsaka hira voatsara ilay teny ka izaho no mamboly izy Paoly i Apôlôsy nandeha fa Andriamanitra no mampitombo ny voa zay afafy ao anatin'izay Andriamanitra zany sady mpamafy an'ilay teny mpanome an'ilay teny ilay voatsara indrindra fa izy ihany koa no mampitombo an'ilay teny izany ny mpamafy voalohany dia Andriamanitra fa ny mpitory teny ihany koa anisan'izany ny tena mpizara ny filazantsara ihany koa dia mpamafy izahay tsy mitondra anatin'izay le hoe izahay mpamafy izay dia tsy mitondra ny votiana hoentiny izahay fa lay votsara indrindra dia lay avy amin'ny tenin'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra io no afafy ary amin'io no ianteheran'ny fahefanay raha mivoana amin'io izay dia tsy manam-pahefana fa raha miankina amin'io zay dia mipetraka tanteraka ny fahefana ahoana ny afahantsika mandray an'ilay votsara indrindra afafy amintsika isan'andro san'andro na isan-kerinandro farafaratsiny misy fomba efatra voalazan'i Jesosy eto ary ny iray amin'ireo tany ireo izasy ianao mety hoe indray mandeha eo amin'ny fiainana na isaky no mandray ny teny ihany koa dia iray amin'ireo efatra ireo isika ny fahamarinana dia izao tsy ny voa no olana hitantsika teo ny resahako teo fa tonga lafatra marina tanteraka voa tsara indrindra ny voa omen'Andriamanitra tsy ny voa no olana fa ny tany ilatsahany no olana dia ho an'izay nianatra n'ilay resaka fampianarana momba ny conseline dia hoe tsy ny fo no olana fa tsy ny olona no olana fa ny fo no olana tsy ny olona no olana fa ny fo no olana tsy ny olana no olana fa tsy ny olona no olana fa ny fo no olana eny zay ny fo no olana dia eto a tsy ny vo ny olana fa ny tany ilatsahany jentsika ilay tany voalohany andiny faharoambin'ny folo tany teny amoron-dalana ireo teny amoron-dalana dia zay mandre nefa avy ny devony ka manaisotra ny teny ao am-poniny fa ndra ho ino izy ka ho vonjena le famonjena eto mandray anankiroa le famonjena amin'ny fahamarinana avy amin'ny finoana ihany fa le famonjena anatin'ny fitombotsika amin'ny fahamasinana ihany koa dia le fampahafantarana amin'ny fahamarinana araka ny fiainana takian'Andriamanitra tokony iainantsika ny tany a fanitsakitsak'olona fandehanana eny amoron-dalana dia ina karakterana mbara soratra masina manino mafy ary mafy zany a dia tsy voaomana hitsiriny ny vo sady zay ary ny vo zay mifafy eny dia voahitsakitsaka mety misy maniry ihany ny vo zay mety tafa tsoropaka eny antsefatsefany eny fa vo ratsy ny maniry amin'ireny tany ireny ary tsy misy zavatra tsara mivoaka avy any fa vo-panimba zay mitsiry koa ara zay manodidina anazy zay ny tena hitantsika amin'ireny tany amoron-dalana ireny ny andiny fadiny dia milaza hoe
tonga ny vorona ozy izy dia mihinana ny voro. Eto aloha dia tiako resahana kely a hoe tsy fahadisoana akorina hoe tsy hoe tsy azo atao ny mitory ny filazantsara na mitory teny eny amoron-dalana. Mety misy karazan'olona voakasika izay ary manao an'izany isika satria tsy fantatsika hoe inona ny fomba ikasihan'Andriamanitra ny olona. Fa tsy ihany ny resaka eto fa misy karazana tany tahaka ny tany eny amoron-dalana na misy karazana fo tahaka ny tany eny amoron-dalana ny kalitaoana. Zao ihany koa mety ato am-piangonana ianao fa tahaka ny tany amoron-dalana ny toe-ponao manoloana ny fahamarinan-tsoratra masina. Ary izay dia tena betsaka amin'ny fiangonana eto Madagasikara. Tsy amin'ny fiangonana eto Madagasikara amin'ny fiangonana maneran-tany mihitsy. Dia ilay hoe tonga ny am-piangonana izy mba ahafahany manao midika hoe efa tany am-piangonana ato midika izay a milay aza. Dia mety eto ianao amin'izao fotoana izao fa tena tany eny amoron-dalana ianao. Dia hisifina ny saintsika ho antsika izay mety ho izay ianao amin'izao fotoana izao. Mety miteny aminao mihitsy Andriamanitra hoe ianao izy zany. Izay mahagara ny Andriamanitra. Eny na dia tany mety karakaina tanteraka ianao mbola misy fanantenana ho anao matoy ianao a maheno an'izao teny izao dia afaka mikarakara an'Andriamanitra, dia afaka miavadika ho tany mahavokatra. Fa izao niresahana eto dia ilay tany eny amoron-dalana na mahafazana ny voa. Fotsy voafory, fo mafy, tsy voasan'ny fanahy masina. Ka dia na dia fahamarinana miariary zao azy, fahamarinana mahery vaika avy amin'ny fahamarinana soratra masina, dia tsy misy ninina miatraika any aminazy. Ary zao ihany koa miasa mafy Satana ao anatin'ny fitorianany teny. Amin'izao ora sy fotoana iresantsika izao dia miasa ny fahavalo. Manamafy ny tany, manamafy ny fonao, manembatsembana ny vo sy iletika satria fantany loatra fa ny fiantraikan'ny fahamarinana manofo dia mampidi-doza azy. Dia manamafy ny fonao izy. Ary faly ery izy raha variana any amin'ny zavajavatra hafa any ny sainao. Faly ery izy raha variana amin'ny telefônina ny tananao amin'izao fotoana izao sy ny sainao. Raha variana amin'ny resaka, variana amin'ny zavatra miandry any an-trano, variana amin'ny olana maro samihafa tsy maintsy atrehana. Dia izay ny fandresenao azy. Na ihany koa ataony variana ianao a tsy hahenony tena tian'Andriamanitra ho resahana aminao fa inona ny teny diso resahana ho tenen'ny pastera anatin'ny toriteny androany. Izay ataony variana amin'izany rehetra rehetra izany tsika. Izay ilay tany eny amoron-dalana. Andaontsika eo amin'ny 5:70 ny tany ambony vatolampy. Matetika ny vatolampy eo amin'ny soratra masina dia zavatra tsara foana ny andraisana azy. Sao ohatra hoe Jesosy zao dia vatolampy izy. Sa tsara? Fahamarinana ny filazantsara dia vatolampy anorenana ny fiangonan'Andriamanitra. Taditsika ilay kisarisary teny natao Jesosy Kristy hoe ianao ny Petera ary ambon'ity vatolampy ity nanorenako ny fiangonako ary mivavahady ny fiainatsika tsy haharesy azy. Fahamarinana ny filazantsara. Ny endro izy soratra masina manino manorina ny tranony ambonin'ny vatolampy. Ny fahamarinana zany zavatra tsara foana andresana. Fa raha ny tany ambolena dia ratsy ny vatolampy. Hitantsika eto ny vatolampy, tsy haiko nareo rehefa nianika vatolampy na nianika an'ireny eny ambony tendrombohitra matetika ny misy anazy dia misy tany any izy fa tany tena kely dia kely, marivo dia marivo ary feno vatovato amin'ny tany iny. Dia ahoana ozy izy ny soratra masina ary ny sasany dia voafafy teny ambonin'ny vatolampy ary vao naniry izy dia nalazo satria tsy nisy madomado. Izany hoe misy karazana toetany na toetry ny fotsika ao anatin'ny fandraisana amin'ny ten'Andriamanitra dia maniry kely ilay teny fa malaky maty.
dia mbola mitomba manazava jesosy ao anatin'ilay andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo ny andiny fahatelo ambin'ny folo hoe ireo teny ambonin'ny vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny eritrereto mandray ny teny amin'ino izy amin'ny afaliana le mampaherin'ny pastera mihitsy tena voaraiko le teny faly ireo misaotra jesosy ary faly tena faly fa tsy hoe misy zavatra hafa mambadika izay fa hoanazy izy nefa tsy manapaka ireo fa mivetivety aby ko amin'izay andro isehoan'ny fakapana dia mieritra ity raha ity dia tena volo mamitaka araka ny teny amin'ny teo to misy tsiry hitanao ihany to misy zavatra mampanantena ihany fa arak'ilay resahan'ny raha malaza amin'izao fotoana izao vetivetika hitanao dia vetivetika tsy hitanao mihaino an'izao hoe paster mihaino tsy fidiny kako maheno tsy fidiny an'le izy tena zay le izy hoe vetivetika hita lay tsiry fa avy eo a tsy hita manjavana petsaka amintsika mitahaka an'izany eo ampandremesana ny tena tena resy lahatrika hoe zany mihitsy raha ka marina ary tena zany anorenako ny fiainana fa mavo misy zavatra hafa mahasarika atsika ny fiainana any amin'izao tontolo izao mahasarika ny mason'ny fanahintsika dia nanadiny tanteraka ilay fahamarinana voan'ny raisina teo ilay fahamarinana nanentanentana teo ary misy ana ny sasany amintsika tena hoe manao an'izay dingana tokony ho raisina rehetrarehetra inona ny tokony ataoko manomboka izao andeha anao an'izao ah andeha ho atao batisa andeha hanompo ako amin'ny tsehatra maro samihafa sy ny sisa fa zay le izy voa tonga ny fakapanahy hoe zavatra mety mampilendalendantsika noho Andriamanitra dia lasitsika teo tsika nahita n'ilay tao amin'ny andininy fahafiry izy teo andiny faharoa ambin'ny folo dia hitatsika fa satana ny fahavalo fa eto amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo indray dia iza ny fahavalo ny nofosika ny fahavalo eto ary io iaditsika mafy mihitsy io hoy Charles Spurgeon izay andrian'ny mpitoroteny malaza tao Angletera ozy izy hoe ny tany eo ambonin'ny vatolampy ozy izy dia doctrine tsy misy fahatsapana finoana tsy misy fibebahana asa tsy misy fiainam-panahy hafanampo tsy misy firaisana amin'Andriamanitra takany mame tsy liam-panantenana fa avy eo mandiso fanantenana ary tsy ilay hojeren'ny olona na hojeren'ny pastera na hojeren'ny hôpitaly jeren'ireo olona no zava-dehibe ao anatin'izay fa ilay hoe ilay fahitan'Andriamanitra aby ny fahitako ny tenako ny fahitan'Andriamanitra aby tany tahaka ny ahoana ary itsika amin'ny tany fahatelo dia ilay tany feno tsilo ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsilo ary ny tsilo ny alana niry taminy dia nangeja azy ny andiny fahafito dia amin'ny fahaefatra ambin'ny folo dia hoe ireo teny amin'ny tsilo dia izay nanino nandre fa fanonona andeha izy dia voagejany fiahiahina sy ny arena ary ny fahafinaretan'izao fiainan'izao ka tsy mahavano mboa raha jerentsika ty voafafy eo amin'ny tsilo ty dia karazan'ny le tany misy tsilo ty karazana tany tsara ihany izy ty zany hoe misy vo tsy hoe nijanona teo amin'ilay tsiry iny fotsiny fa nitombo ilay vo satria nandre ihany izy fa tsy mahavana ny tany rehefa nitombo ny vo dia nitombo ny anaka tamin'ilay tany lay vo azafady lay vo lay tsilo satria tsy mahavana le izy tsy haiko nahazo tika rehetrarehetra ve zany hoe miava zany mahazo an'ilay miava mba manofoaka tany zay mahazo an'ilay hoe miava tany eo azay tsy mahazo a rehefa mamboly a dia mandeha moa ny fambolem-bary ohatra dia miaraka maniry tsikelikely amin'iny le ahatra tsy izy dia asorina le ahatra mampiasa sarclese moa sa inona daholo dia na mampiasa ihany koa tanana manala an'izay zavatra tsy tokony aniry miaraka aminazy miaraka amin'le vary fa mba le vary asiana zezika tsara no mitombo anatin'le izy fa izay zany ny tany misy tsilo eto hoe naniry ena izy mitombo ena izy fa rehefa miara-mitombo tamin'ilay tsilo dia voageja an'ilay tsilo satria tsilo natao angeja an'ilay voly ito ny anisan'ny zavatra anankiray tena atahorantsika
hoe Andriamanitra ny fitsiriko anatin'ny fitomboko ilay tanika sao sanatrian'zaka tany misy tsiro fa te ampahery anao a hoe tsy hoe tsara misy an'izay mety hoe fanontaniana izay ny anatintsika fa manome vaholana antsika soratra masina hoe ny famonoana izay tokony ho faty ny fanesorana izay tokony ho esorana dia mampivelatra sy mampaharitra ny fitombon'ilay vo efa hita mitombo ao amin'ny taninao. Zay ny vaholana ataony soratra masina antsika ary tsy miasa rery isika fa ny fanay masina ao anatintsika dia miasa amin'ilay tany ilay fontsika miteny hoe ty a tokony esorana ity fa ty a angenjanao ity ary miasa trany izy. Fa izao ny tany izay avela miara-maniry amin'ny tsilo ny vo afafy eo aminazy dia misy fitombona ara-panahy hita eo aminazy fa misy mpifaninana amin'izay fitombona ara-panahy izay ihany keo a etsy ankilana dia ny zavatry ny zao fiainana zao. Ina resahan'ny tompo amin'ilay tsilo eto ny fiahiahina ozy izy ny arena ary ny fafinaretana zao fiainana izao mba samy mijery kely tsika rehetrarehetra mijery anako azafady io ilay tsilo io any akabeazantsika dia tena tokony hiady amin'io hialan'io tsilo io ny fiahiahina sy ny arena ary ny fafinaretana zao fiainana zao tsara ny manana azy fitahina ny manana azy ary asa fampona ny men'Andriamanitra anao io fa tsy tokony ho asa fanandevozana ny asa fampona izay nomenanao amin'ny mahasa azy ary tsy tokony ho asa fiherena amin'ny ady zasasany izay tokony ho atrehantsika io asa izay nomen'Andriamanitra anao io ary tehiteny amintsika ihany koa hoe raha io asa nomen'Andriamanitra anao io no lasa mahandevo anao hanao tsinotsinona ny zava-panahy sao tokony atokan'Andriamanitra io va asa ianao. Dia ozy isika hoe paster aty Madagasikara aloha tsika fa tsy any an-dafy vo very asa eo dia tonga dia tsy mahita azy fa zay le fisaina amin'ny nofontsika zay le fieritreretan'ny nofontsika izay mila ampangina hoe Andriamanitra anao matoky hafa ianao a mavita ny manome asanahy raha ity no andeha hahafaty ny fanahy raha ity no mamono ny fanahy so tsika tokony hifora lasaina baviny amin'ny zay efa fangezanany amin'ny tsilo mipetraka eo amintsika miara-maniry dia vao mainka lasa varinany amin'ny zavatra tsy ary fala ny fahavalo anatin'izay tsy ao anatin'ilay misiona atsika izy tsy ao anatin'ilay antso iatsona atsika koa izy manozongozona an'izay mety fahazahoana antoka rehetrarehetra mampitsana izay tokony isana rehetra izany tena zany atonga atsika hoe ho amin'ny toerana salama kokoa izany. Ozy izy ianao hoe sao tsy mahita aso aho raha Andriamanitra ny mombanao raha Andriamanitra ny mombanao raha nabavy ary fantany fa mikatsaka ny tombonao dia maafaka ny mamatsy anao izy ao anatin'izany. Amen. Aza manahy afaka ny mamatsy anao izy ao anatin'izany. Ao anatin'ilay tsilo io le resahako teo le hoe fiahiahinana amin'izao foana zao hoe sy ny fikatsahana ny arena. Andriamanitra tsy miteny hoe aza mikatsaka reno mikatsaha izy arena eto aza ona namana dia isotranao iny namana iny any amin'ny fiainana mandrakizay tsy haiko natsaroantsika zay ny diny soratra masina zay katsaony arena fa ampiasao amin'ny dia tokony ampiasana azy fa tsy natao hanambevo atsika ka tonga atsika ho very anjara amin'izay zavatra tokony ananantsika zay ilay fiahenina amin'ny sy ny arena amin'ny fiainana zay tsilo misakana atsika tsy hivelatra fa ilay fafinaretan'izao fiainan'izao ihany koa dia tsilo atsika raha lasaina vavy TikTok, Facebook, Instagram sy ny sisa sy ny sisa mety tsy ao anatin'ireo ianao fa manana fafinaretana zao fiainan'izao ihany koa no Vegas za tsy miteny hoe ratsy ny mijery an'izany aza tsy zay teneniko no enona fa zay teneniko no hitsara hoe isika no mila madiny tena hoe sao tsilo zany zavatra rehetrarehetra zany mety mozika ho tsilo anao na mety tsy haiko hoe ino mety tsilo atsika fafinaretana an'izao fiainan'izao. Avy any amin'ny Satana tsika no nahita teo hoe Satana rehefa varo makany le tena avy eo tsika nahita n'ino
ny nofosika avy eo tsika zao mahita ny zao tontolo zao fiainana zao ao anatin'io resaka hoe fahafinaretana zao fiainana zao io zay misy karazan'olo anivosika mety voaro amin'le izy no tsy fananana an'izay toko hoe moyen zay hoe manana telefônina matsilo saina ianao dia tsy manana telefônina matsilo saina ianao dia tsy zay no adinao manokana ohatra fa betsaka amintsika eto manana telefônina kindra saina dia eo apotitra ny tanantsika ny tsilotsika za tafiditra ao anatin'izany eo apotitra ny tanako ny tsilo ary ny tena lozo ao anatin'izay hiditra kely avy mety mivoaka kely amin'ilay contexte an'ilay zavatra voaresaka eto tranga zay lasa hitako amin'izao fotoana izao dia hoe tsy mivoaka akaika no resahako eky ty zavatra anankiray ty ilay resaka hoe fampiasana ny Facebook sy ny TikTok sy ny zavatra maro sy karazana zay mety lasa tsilo atsika raha tsy haitsika ny mifehy azy dia lasa fitaovana izy io ona re zany ny tena ampiasako amin'ilay izy ho fampilendalendana miafany amin'ny fiainanao raha izy ho sehosehoana amina zavatra mety hoe zavatra tsy mahasoa kory nandraindray ianao no mampiasa resaka boly amina resaka Facebook sy resaka Instagram za moa tsy manao TikTok dia tsy manana zany ina le tiako tenena anatin'io lasa misy karazana rivalité amina rehefa miniditra iny ny fahavalo dia efa tena miariary hoe aika raha iana sy raha ianina zany zao tsy manao j'adore ny sarina ihany mba ihany asika le resaka tiako tenena eto efa lasa tena nidina ambany tahaka an'izany ary nefa tsy fantatsika hoe tsilo atsika le izy dia jereo tsara ny attention anao zay le mivoaka kely resaka teo anatin'le ohatra hoe mampiasa le fitaovana ianao fa jereo ny attention anao ao anatin'ilay izy inona ikendreko anay ihany nitya ho asehoko anazy hoe zao ny fiainako na zao ny tontoloko zay tsy hanananao zay ve jereo dinony ny any anatintsika jereo ny any anatintsika fa zao ihany keo anatin'izay le hoe fiahina ny arena sy ny fahafinaretan'izao fiainana zao ito ilay mety mivoaka kely ihany keo angambany mety izay angambany matetika ny zavatra mitranga dia mandeha ny ray taona mandeha ny roa taona dia mandray tsara misika ao anatin'ny izay teny afafy amintsika tena mandray isika mandray tsara fa voalasy ny fehim-potoana io dia manomboka miova amin'izay ny fifantohantsika teo sika tena hoe zany rahatantenin'Andriamanitra hoe zany fahamarina ny soratra masika marina zany mandeha ny ray taona mandeha ny roa taona dia efa manomboka zavatra hafa amin'izay ary miasa ho an'ny fahavalo io distraction io ilay fialantsika amin'ny zavatra tokony hifantohana io tena fitaovana ampiasan'ny fahavalo atonga antsika falina izy ozy izy hoe rehefa tsy vita mpiany ny analan'ny famonjeny ty dia hoe soloko aminazy ny anjara alovany rehetrarehetra zay tokony ho azony dia tonga makany amin'ny fahakamona sy marisarisa ara-panatsika vitsy zay vanim-potoana zay faingany hoe ka fantatritsika zany fahamarinana zany dia tsy ho tafatsiropaka anatin'ny fandriky ny fahavalo mbola miainy ve tsika rehetrarehetra miainy ve ho fantatritsika zany fandriky ny fahavalo rehetrarehetra zany dia tsy ho tafatsiropaka anatin'izany fandriky zany amen amen ave misy olona tsaroko amin'ny tamin'ilay fiainana tamin'maly anao toko anatin'ny fonoteny kely mosisa tena zay zany pasitera rehefa vita ny toroteny dia tena misaotra n'Andriamanitra mihitsy tena ohatra tena zany fahamarina zay ohatrany tsy misy amin'ny alleloia bebebe alleloia betsaka no ilay tenin'Andriamanitra dia hoe mamporianako amin'ilay miteny hoe amen fa minako fa tsy hoe amen ny betsaka fa tena hoe hiaraka manaiky tsika hoe marina zany amen zay mihitsy mahalana ny amen fa dikan'izay ala loatra rehefa manao amen taiza teo le ray taona roa taona fa zao fanambo atsika tsiraray avy ao anatin'izay hoe ahoana ny azonantsika ny fotsika tahaka ny nanomboantsika hatrany amen ahoana ny atonga antsika mora misokatra foana ahoana ny atonga antsika mora mandray foana ahoana ny atonga antsika mora mankatota didio fa tsy miankina aminao rery zany fa miasa ao anatinao ny fananazy miasa ao anatinao ny fananazy fa mandretaheta dia metaety
amen. Faran'izay toko hoe tsy hivalam-paratsika satria mazava be dia ny tany tsara. Dao masamy tentsika hoe tany tsara. Ary sasany dia voafaty teny amin'ny tany tsara dia naniry ka namoa zato hoe andiny fafito io. Dia resahan Jesosy izy eo amin'ny andininy dimy ambin'ny folo. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia mandre ny teny amin'ny fo. Eto santsika zao dia hoe mandre ny teny amin'ny fo ve isika? Sady marina no tsara. Mandray ny teny amin'ny fo marina ve isika? Mandray ny teny amin'ny fo tsara ve isika? Dia mitana azy miazona an'izay teny fahamarinana izay ve tsika eo avy eo ka mamoa amin'ny faharetana. Ilay famoazana amin'ny faharetana ny vahaolana. Te hiakatra kely ilay zavatra resahako teo aho hoe lasa mamoa amin'ny faharetana tsy amin'ilay ray taona sy roa taona fotsiny isika rehefa mandre ny teny amin'ny fo marina sy tsara dia mitazona amin'izany hatrany. Azononao hatrany. Ahoana ny azonanao? Ahoana ny ahafahanao mitahiry an'izany anatinao ao? Zay ny fahalalahiny atoron-tsoratra masina antsika zay hoe mandre ny teny amin'ny fo marina sy tsara izay. Ndao andray ny teny amin'ny fo marina isika lalasa ambavy sy amin'ny fo tsara. Ndao hitana an'izany dia amoa be isika, amoa tsara isika ary amoa maharitsika tahaka an'ilay hira ny ratsika. Anao an'izay izay tsika raha olona rehefa avy eo mba mivakomana kely musicien zay raha olona amoa be. Ndao eraka hitsangana isika tamin'ny heriny resaka ako ilay hoe katsao sy saino ny zavatra ao ambony dia ny any amin'ny Kristy. Fa ny zavatra nyresahantsika androany mino fa raha mamaky ny teny ianao raha pitso dia vao maika hilentika ny anatinao zany zavatra rehetrarehetra zany. Fikatsarana ny zavatra ny ambony zany hoe ahoana kay no atonga na ho tany tsara trano, ahoana kay no atonga na ho tany lonaka amin'ny ten'Andriamanitra. Ny fiangonana misy ilay taloha rehefa mivavaka ilay alohan'ny toroteny dia mandroaka an'ilay karazana devoly zay dia ilay hoana devoly mpangalatra amin'ny teny nanomana ny tiany dia miverina re anatin'ny saiko daholo zany rehetra hoe izay kay natonga nyreno miteny an'izany. Zay rekareka tsy ho tany amoron-dalana ianao na ambony vatolampy na tany fenotsiro fa tena ho tany tsara anirin'ny ten'Andriamanitra. Saindra ny zavatra zany miantso atsika hitohy ho tany tsara trany raha tany tsara ianao. Hiala avy eo amin'ireo tany ireo misy fahasoavana androany ahafahanao miala avy amin'ireo tany anakteny voalaza ireo dia ho ao amin'ny tany tsara isika. Ndao amarana antsika azy miakatra ny mpitendry zava-maneno sy ny mpihira dia ndao ao amin'izao natoko fadimy ambin'ny folo isika. Dia ho vakitsika ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Ao daholo etsika manao fampatanana zay ao ay tsika rehetra zany dahoara miaraka makitsika dia ho vakitsika miadana. Izaho no tena voaloboka ary ny raiky no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia sorana fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia eo amboarina mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo ianareo no amin'ny teniko izay lazaiko taminareo tomoeraniko ary izao amareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy maray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy maray amiko. Izao ny voaloboka ianareo ny sampany izay maray amiko ary izao amiko dia amo be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia aza ariana ny velany tahaka ny sampany izy ka malazo ary amboniny izy ka atsika any anaty afo dia homana. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko
dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo zany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo.